tavoety isika alotra solona masina ny fialan-tsasatra ny fanahrandrasana solony asa fortuna ira fidirana indrema mahafinaritra loatra. Amin'ny anarana ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina ombatsianaka ampiany ny tompo ry am-palala ny anareo mianakavokely hotronona amin'izao fiarahantsika mivavaka izao amin'ny fandaozan'ity ray aman-dreny antsika ity. Olony finoana isika ary izany indrindra no mahatavavily antsika hitandraman'Andriamanitra manolotra soro-pisaoro soro Jesosy Kristy izay nafony aino antsika santatra ho antsika ihany koa amin'ny fitsangana velona. Ka ao anatin'ny fanantenana izay fitsangana velona izay indrindra manankinantsika misy tompo ty ray aman-dreny nanaontsika ity ary angatantsika ny fampinonana tanteraka avy amin'ny fanahy masina sy misy tompo ho an'ny vady sy ny zanaka manjafy izay ilaozany ary ho antsika fianakaviana maro. Vakiteny masina faharoa faratasy ny faharoa ny masina tony apôstôly ho an'ny kristiana tamin'ny Korintiana faharoa toko fahadimy andiny voalohany toizina amin'ny andiny fahena ka hatramin'ny fahafolo. Manatrano ahatra mandraksaina lanitra isika. Ry kristiana havana, fantatraiky fa ary maparary ity trano ilay toerana ifantany ity, manatrano no tsy natao an-tanan'olona fa nanarafitr' Andriamanitra izahay, dia trano ahatra mandraksaina ny lanitra. Ho aloha izahay manana mandrakariva izany toky izany, sady malala fa lavitra antono izahay raha mbola mitoetra ny vatana. Satria finoana moa no andehanantsika fa tsy fahitana, dia izany toky izany no itiavanay kokoa ny miala ny vatana mba hitoetra eo akaiky tompo. Ary izany ihany koa no ikelezanay mba hakasitra ny tompo na mitoetra ny vatana izahay amin'ny alanina. Fa isika rehetra dia samy tsy maintsy iseho amin'ny fitsaran'i Kristy mba handraisantsika tsirairay avy izay tandrempinesantsika fony mbola tao amin'ny vatana na soa izany na ratsy. Izany ary ny tenako. Mbola manakamarantiki Kristy amin'ny vaovao-mafana komerantsika mitsangana entina Yeah.
Anisan'ny fanapiainana izay mahafanatsika olombelona ny fahafatesana. Atao misy ao anatin'izay fiainantsika zanak'olombelona izay. Satria na dia fahafanatsika aza fahalalana tsy maintsy izorany manana rehetra ny fahafatesana dia mandro anazy sika dia tsy manakambara, tsy manankalahatra. Fa amaha-kristianina tsika kosa indrindra ireo menakalo izay fantatra tsara fa miaina tao anatin'izany finoana ny Kristy fa tsara velona izany dia fahaterahana vaovao ny fahafatesana, fahaterahana vaovao ao amin'isy tompo. Manamafy izay fahaterahana efa noraisitsika tamin'ny alalan'ny batemy na zanak'Andriamanitra antsika izay. Ka na eo aza alahelo vokatry ny fisarana, na eo aza ny rano masiratsaka vokatr'izay fandaozana amin'ny maha-olombelona izay, dia tsy maintsy mivaka isika satria olona finoana any Kristy. Ary izay finoana any Kristy izay miaina ny tiavantsika ity, miaina ny fianakaviany sy ankohony, miaina tao am-panatanterahany ny asa izay no tanterahana. Ka izay no mampisoratsika n'Andriamanitra fa aza-patsika ihany koa fa misy toerana hafa izay ohatra ny hitany masontsika izao ao ambadiky ny fahafatesana. Na zay nampalatsina teo tamin'ny vatenitsika voalohany teo, Andriamanitra dia manana trano tsy natao tanan'olombelona amin'ny romana izay rehetra tsara sikakoa sy nampitosainy atidy ampitiavana teto amin'ity tany fandalovana ity. Ampilana mafisiny Kristy izay tamin'ny vao mahafaly antsika teo fa handeha izy anamboatra fitoerana ao antsika. Ary rehefa vita izay dia aratsika izy ka zay toerana no itoerantsika ihany koa. Ka tsy teny hoentina hoe ampimonana antsika fotsiny izany na sanatria ampiotenana fisainantsika fotsiny hialana amin'ny alahelo, fa tena teny ny fiainana izany, tena teny ny finoana izany.
ary tsy mahafenakavinay ihany fa hoan'olona rehetra tsy nahafoiany dadabe ary na tsy averivery sika motiny laozana. Oh
Niarang rasanya sulinya sepenuh kabawakan fautan gereja isi hari rosasan kamu dapat yang isi dia yang nyucuk nomor kesal fabelnya nasib kafuyan mau amnya Kristi tumpuna Masa bersama kau mati secara Indonesia, katu channel itu, info kufia yang sekali satu info zero. Hari besok ini saya kan kilometer dari sudah dua tahun, siapa pun di bawah tahun. Hari kita melakukan Indonesia, bahwa tak betul fana masih mengirai, fami bulan zara, ami fatana sinirana. Satu kali ini yang menaungi patron ayam fasantani atau zona frasen fitiara biarkan dia menerima guna apa di masa yang difudu ngasihkan aku kembali aksesnya sama guna monsenera Jean-Paul Diamanas monsenera Jean-Paul Wilson di Kapamatias hari panorama masana itra sengkanaka ketene babaka manukan na irifian kavina itu kapaurina bara ayana kanamfina mandakari van istumpu isiru tebak sabuti itong klarang rasa nasulinya sepenuh saya langsung melihat tentang TV nanti bahwa tahu. Lihat faktisnya salam sana kau bisa ingat ini sangat kufir dan buat suci. Tidak kufir wafat teman nanti yang sangat kufir. Irwita ulang berpun tema resu ayat di farazaban kita tahu. Wanitanya ada sekian fatal tu, tendera sekian dengan ni yang kita oleh Yesus. Peace.
ny wafisaony atsika manao andriamanitra ny fitiavana. Indreto asika miavaka malala hanefa ny teny farany amin'ny nofo ny tiavantsika ity. Finoana natanterantsika izany ary finoana koa mentsika mitalao amin'ilay Andriamanitra iveloma ny zavatra rehetra. Eny nikivantany avantsika mbola simba netsika androany ity mba tsara ho velona eo anivo ny olo-masina ary mifanahy kosa mba mampimaisiny andro razana olo-masina zay ho azy. Dia ho tsara Israely Amerika famorampo amin'izay maty izy faverina indray raisy kosa nefa vao avitra tafaverina ny avana amin'ny ray ary tafasangatra eo amin'izao androny tsara dia omeza ny pokafaninatrany amin'ny olo-masina ary dia ho finaritra eo amin'ny fon'ilay mpanjaka mandrakizay.
Apetaka eo ampianatanao ilay tsara fondrindra mifanahitiavana nandaona ity eno ivavaka izay tombo dia mbarizay mitosaka amin'ny famoramponao ary dia mahivondanarana ny ty mpanomponao ty mivarivarany paradisa mifaotrany maso alay havandrisaka vela kosangeny kely fonona mandra-pandeha amay rehetra hitsenany Kristy ary hiaraka amin'ity havana nandaona ity amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Randrasana solo Inias hitondranao any paradisa ny eny anjely hitsenanao totosoamantsara ny eny martily ka hitantananao hatramin'ny Jerosalema tanana masina dia andrainao mitokon-kiratao eny anjely hiaraka Lazara le mahantra fahitetry amin'ny tany eny ianao eo anivo ny fialan-tsasatra mangakizay. Soratsika rehetra ny mombavaka miaraka tamin'ny fiangonana ary dia manantena isika fa no raisy koa izay vavaka fanankirana izay sy ny vavaka rehetra izay nataontsika teto amin'ity tranon'Andriamanitra ity. Tonga amin'ny fotoana ny fandraisana firenena azitsika nga misy fotoanany fianakaviana dia izao ny fotoana amiarapirana isika. Misy afatra amin'oloatra fikiri sy firenena tokola tiany afahazankely matoa Coucou Bobby. Alors, comme ça, il y a plus d'ordre intéressant ici pour tourner des films. Il a fallu que tu ailles ailleurs en location making. Tu es un grand filmmaker plein d'idées et d'enthousiasme. Et je suis vraiment fier de toi et de tout ce que tu as accompli. Merci de me donner l'opportunité de filmer aussi en disant ouais, mon grand-père est un grand filmmaker. En plus, c'est trop bloqué. Le fait que tu sois encore so in love with Mommy, t'es pas timide. Je me souviens, quand tu m'as dit à propos de vos vacances à deux, ah oui, c'était top. Tu sais, je l'adore, ta grand-mère. Je suis vraiment chanceux. Ah, qu'est-ce que je ferais sans elle? Je t'embrasse très très fort. Au revoir, Mommy. Si tu croises pas bien, passe-lui un petit coucou de ma part. Je compte sur vous deux pour veiller sur nous tous ici. Maïté. Santo dia tu secara lebih dan semua warga luar biasa tu mestinya dari kami Amina Aiza yang harus dipakai Fadilina tu anak jenis lagi. Dulu dia sudah ada maju di narasi. Daftar shumoza na mesi sishuna masu firanza tifana tukula rasana suli nyasa watina waje ila ndio sio tunao kijindo kwa msee
Faharoa zany dia toditra aminao fianakaviana mery rampianangalaka sodranareo anatosina solasa zany engany ny andrasitany ampinareo mandrakariva amin'ny fitandremanareo ny olo amin'ny fiainana makality manaraka zany dia sodranareo kristy ihany ko sy ny teny zavamaneno mariky zany dia misy valovo sodranareo amarina fa fararakitra tokolany dia mialatsiny nanan'olona fa misaotra sy mitafotafo anyefy zoangajonany mampianana ny fianakaviana enogany ny andolany sy ny tany ireo taminareo anakariva ahitahanareo sy hitonareo amin'ny fiain'Andriamanitra fiaitan'Andriamanitra reo mipetranareo anakariva araka zany dia misaotranao raha mampinisy ny kolotsaina sy ny vaky ny fialafikepitantana ny frontiara sy mpikambana rehetra tale général kolotsaina mpiara-masa rehetra amin'ny frontiara piasara fikambanana association unisy association timovi fikambana rehetra mifandray amin'ny saryetsy fikambanana miarabi fikambanana vatraboky rozoto tana riasina ny mpitsabo sy mpanana rehetra pavapemorode mpifitatana sy ny suivi tany militaire soafonaviny etoko misorako dia tahaka ny faharavana solana mamina mihitsy fahanana satany ho antsika minakavy ary dia totika antsika rehetra zay voletolo teo amin'ny fotoanambo no temitady mitody anareo nambo ny fianakaviana tonga namiainy misy satria mahatanareo namera tonga fotoana nambo zay antsika dia tototany tokatranokonareo nampionana karasinanakora entoko tsotra ihany teny fianakaviana amin'ny anarana rahato randasana lemonboka terakaratrabely sy reo zanaka manjaka sorana tafotafo tompo ny amponandro sy ny tany tokakaramarakariva anena ny fanantynamparoamponanareo soreny tompo ny toerana anaterana natokolambo dia lafika ihany ary anakamandra ambotsy merina ary manapitra fianakaviana mapolitsitoraa fisiana zay nomanina amin'ny fiaran'izany fiainany fianakaviana tompo dia refivoaka ny razana dia ijoro mavaky izy ireo eo maravarareo no raisitana ary magnengana izy ireo mba tsisy famangina mba tsy hanary fotoana be loatra fa famesatanana ihany soreny tompo dia misaotratsika rehetra miara-mivavaka misaotra makomampera miaraka nanatosanyzao vavaka sy sarobiditrana izao anakilana ty aratsika ity araka zany dia mbola mananaditsika amin'ny anatrana azy eo amin'ny toerana zay andradrany ny fitsanganako velona izay araka nyvolasakeo moa dia mbola misy toerana zany hoan'izay andeha hoan'izay tena tsy afaka zany eo no mamandray tanana zay fianakaviana ao amin'izay andeha natanteraka nyty hatramy farany reo tsy afaka natanteraka an'izany mamandray tanana fa zay afaka natanteraka an'izany kosa tonga dia fomba mamonjy ny fiara satria amin'ny tavitra raiky any miaraka ny voalasa teo ny toerana ny azika amarana izao fotoana izao ka mampanitsotro Omasianakavyani tombo Egani sudansika rehetra Andriamanitra alohan'ny fanalana elo ilaina tany mpitiavana mahagaga kanary olombelona ary manakako velona amin'izany ilay tongana ka manome fanantenana ny mpino fa hitsangako velona koa indray androany egaliza hita foamitsika mbola velona ka amela ny famotanitsika ary hiatra zay rehetra totoandry
ka miazo toerana misy ny fahazavana sy ny fiatanana. Enganisika zay mi fantsakako velona tokoa Jesosy Kristy mba hiarabe aminaminy sy ho sambatra mandrakizay. Aletantsika sy ombatsika mankariva ny tsokan'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Iray ny zanaka sy ny fanahy masina. Ni raha magnano izao masina izao mihena avokoa.